ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ty ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Matio 10:1-20 ka hatramin'ny faharaiky amby 30. Matio 10:1-20 ka hatramin'ny faharaiky amby 30. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy hiseho na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao ao amin'ny mazava, ary izay renin'ny sofinareo dia torio ao ambonin'ny tapitrano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mamery ny fanahy sy ny tena any amin'ny elo. Tsy vary 5 ihany va ny vidin'ny tsitsina 2, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny rainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa, ko aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Amen. Araka izany ry havana dia tena fampaherezana no omeny Jesosy ny mpianany manoloanareo olona izay mpankahala sy mpanenjika. Izany no azontsika mitinana ity ampahantsoratra masina izay novakiana tamintsika teo ity, ary misy reto fahamarinana 3 reto no tiako hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ny fahamarinana voalohany izay azontsika raisina dia izao hoe: aza matahotra olona fa ambarao amin'ny mazava izay lazaiko aminareo amin'ny maizina, hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Aza matahotra olona fa ambarao amin'ny mazava izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina, hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany eo amin'ny 19 sy ny 17 ary ny 19 tapany voalohany. Eto tsika ry havana dia mahita fa mampahery ny mpianany Jesosy. Ao amin'io toko 10 io dia miresaka be dia be izy, mampiomana ny zareo ny amin'ny mpanenjika sy ny mpankahala, ary ambaranao mihitsy ilay fehezanteny izay hain'ny maro hoe: hoalan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no ofinjeny. Be dia be mihitsy ny zavatra izay mety hitranga ozy, hoentina any amin'ny sinedrony ianareo, ataony tenena ny lainga ianareo, anaovany an'izao ianareo. Izany no hita eo ambonimbony rehetrarehetra eo, mampiomana ny amin'izany Jesosy. Ary eo anatrehan'izany dia izao: aza matahotra azy ianareo izy. Le azy io dia ilay olona izay manenjika sy mankahala ny mpianatra Jesosy reo no ambarany amin'izany. Aza matahotra an'ireo olona reo ianareo, aza matahotra an'ireo olona reo ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho izy na takona izay tsy ho fantatra. Izany hoe ny teti-dratsin'ireo olona reo sy ny faharatsam-panahin'ireo olona reo mbola ho avy ny fotoana hanehoanany izany, mbola ho avy ny fotoana hanehoana miharihary an'izany. Fa aza matahotra ianareo, aza matahotra an'ireo ianareo. Izay zavatra lazaiko aminareo dia teneno foana, teneno foana. Zavatra lazaiko aminareo ao maizina ozy izy. Misy fotoana Jesosy tena manazava amin'ny mpianany zavatra manokana any mangingina, dia izay zavatra izay ozy izy mety ho zavatra mafy manahirana no milaza azy, fa zao lazao, aza matahotra olona zany, fa lazao, ambarao amin'ny mazava. Izany hoe lazao eny kariary rehetrarehetra eny, ampafantary ny olona rehetrarehetra eny, ary izay renin'ny sofinareo dia torio any an-tapitrano. Izany hoe ataovy tena mafy mihitsy ny antsoantsonareo, fa aza matahotra, lazao izay ambarako aminareo. Izany ny ambaran'i Jesosy amin'reto mpianany reto: lazao fotsiny izay ambarako aminareo, fa aza matahotra an'ireo olona reo ianareo. Reo olona reo ny ozy izy. Izany ny ambarany 19 mety havita tokoa reo hikasika ny ainareo sy ny tenanareo, fa hatreo ihany ny vitany. Tsy mahay manao mihoatra noho izay izy, hatreo ihany, tsy afaka hikitika ny fanahinareo reo olona reo, fa mety nikitika ny tenanareo sy ny mombanareo sy ny asanareo sy ny fianakavianareo izy, mety ho vitany izany, fa ny fanahinareo tsy ho azony kitihina. Ary dia izay no ampaherezan'i Jesosy ny mpianany eto: aza matahotra. Inona ravana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy natao an'ny olona kanosa ry havana, ho an'ny olona saritahotra ny fanarahana an'i Jesosy. Tena mila fahasahiana. Heverony ry havana, e, heverony asarotro izany hoe mipetraka amina firenena ianao,
izay mankahala ny fivavahana nefa ianao kristianina dia asainy jesosy ianao mitory ny anarany ao anatin'izany fireneny zany ohatran'izany ny zavatra tanenin' jesosy amin'ny mpianana eto aza matahotra raha any amin'ireny fireneny ireny ianao no mandresy ho afatra izao ambarao zay ambara sy nasiany jesosy ambaranao lazao zay nasiany jesosy lazainao ampahafantaro ny amin'i jesosy kristy fa aza matahotra angamby ianao manana fianakaviana zay manompo sampy nahitanao mihitsy fa misy zavatra tsy mety ataony misy marary eo dia tsabony zareo any amin'ireny zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ireny fa ndraindrayntsika matahotra olona matahotra hoe raha ilazany marina eto azao a nahoana ny fijeriny ty olona ty anao sao dia ho tapaka ny fifandraisanay sao dia tsy mety ny zao zay ambarany jesosy aminao zay andreseny jesosy lahatra anao lazao zany ambarao zany fa zany ny ambarany jesosy eto torio amin'ny mazava ozy izy indraindray ny ravana ny fijoroana amin'ny fahamarinany tena tsy mora zany hoe fahasahina milazany marina zany eo anatrehany toe-javatra sasany tonga dia misy olona lasa tsy tianao fotsinotsotro amin'ny voalohany izy tena mety hoe tianao manao zavatra ratsy izy tsy inona na mety misy zavatra tiany hoe ianao iaroaro aminy eo tsy teniteny azy dia tambatamba azyny ianao karakarainy ianao ataony nytiretrarehetra ty anao fa manomboka amin'ny fotoana zay hitenenanao ny marina dia arak'le fomba fitena hidiny ny robine dia indraindray tsika matahotra an'lay olona satria mety manana fahefana tokoa lay olona aloha fahefana zay eto ambonin'ny tany any hatraminy hoe roako ianao hatraminy hoe za tsy mifandray aminao tsony dia lasa matahotra isika aza matahotra ravana aza matahotra olona zany ny ambarany jesosy atsika aza matahotra olona zany fa zay zavatra siny jesosy ampanaovina anao dia ataovy zay zavatra siny jesosy ampanaovina anao dia ataovy tsy zay jerevan'ny olona anao fa zay jerevan'andriamanitra anao fa aza matahotra olona zany ary indraindray ravana misy afatra sasany ao anatin'ny fitoriana filazany tsara tena manahirana no mitory azy tsapanao mihitsy hoe raha mitory ny tia raha vao miresaka ny tia dia tena ohatrany hoe ho tapaka ny lohako raha vao miresaka ny tia dia tena manahirana mihitsy manahirana dia lasa matahotra olona isika indraindray dia ampirimintsika ampanginitsika nefa ny tompo efa miteny amintsika any amin'ny fiarahantsika mivavaka mangina any efa manazava ny tompo hoe ty zavatra ity tsy mety fa matahotra olona isika indray dia ampanginitsika ahoana any amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra ny fiangonana voalohany nisy tantara ohatr'izany mihitsy ndraraniny sinedrona sy tena ndrarana ndrahonana mafy mihitsy ny apôstôly nareo tsy mahazo manambara zany anaran'i jesosy kristy zany ozy fitanareo tsara ny zavatra nampanaovana anareo teo mbola ataonay mafimafy noho izany no mahazo anareo raha ohatra ka mbola mitory n'izany ianareo dia ny fampaherin'ny fiangonana dia ny vavaka mafy nangataka tamin'ny tompo hoe mba homeo anay ny fahasahiana hitory ny teninao ny ovitrovitra ny trano lasa nanana fahasahiana indray reo olona reo hitory ny tenin'andriamanitra izay fahasahiana izay ry havana izay mihitsy mila angatahana amin'andriamanitra izay no mila angatahana amin'andriamanitra ry ananantsika fahasahiana mijoro sy mitory fa tsy atahotra nizaniza zany tsika na lehibe io na izy io na iza dia angatahitsika ny tompo ametsika fahasahiana kanefa fahasahiana entina mpahendrena fa tsy hoe manana fahasahiana dia andeha anala baraka olona indray fa fahasahiana ampahendrena no hitondrana azy ny fantaniana mipetraka amikosy aminao aty zao sao dia misy olona atahoranao fa rehefa atahoranao le olona dia mazava ho azy tsy avy telazany marina sy joro ao anatrehany olo io ianao mety ny vadinao anay zany mety ny zanako mety olona kaiky amin'tian'io tiravana tehitonanao mangataha fahasahiana amin'ny tompo dia mijoroa rehefa misy zavatra tena tsy maintsy tenenina dia teneno angatao mihitsy hoe tompo hiteny an'ity zavatra ity androany fa efa elany nandresenao lahatra an'ity fa tena tsy maintsy ho teneniko ity fa sao dia anenenako raha tsy ho voateniko ity zavatra ity mangataha hery avy amin'ny tompo fa tena tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika izany tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika izany angataha hery avy amin'ny tompo ravana fa homeny ianao ny anana fahasahiana hitory ny teniny ny faharoa ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny dia zao hoe aleo matahotra an'andriamanitra izay mahay manary ny fanahany amin'ny elo jesosy tamin'ny mpianany aleo matahotra an'andriamanitra izay mahay manary ny fanahany amin'ny elo ho jesosy tamin'ny mpianany
hitantsika zany amin'ny andiny fahavalo am'roapolo tapany faharoa raha averina vakina de ozy izy manao hoe fa aleo matahotra izay mahay manavery ny fanahy sy ny tena any amin'ny elo eto ravana de hitantsika fa tsy miolona tsy iza tsy matahotra tsy tokony atahotra n'izaniza zany ny mpanompon'andriamanitra ho jesosy nareo mpianatra amin'ny fitoriana filazantsara fa tokana ihany ny tokony ho atahoranareo de Andriamanitra satria misy fahefana mantsy ananan'ireo olonareo ny mpitondra zao izy mety afaka anana fahefana izy andatsaky ny ainareo fa atreo ihany fa ny fanahinareo lay singa zay aharitra sy ho velona mandrakizay tsy azony kitiany zany tsy azony atao na inona na inona zany io fanahy io Andriamanitra ny manam-pahefana amin'io Jesosy Andriamanitra ny manam-pahefana anary an'io any amin'ny elo eto aloha zany de tena ambaran'i Jesosy mazava tsara fa tena misy ny elo tena misy ny elo ary io elo io de Andriamanitra ihany ny tompony teny farany amin'ny fandefasana ny olona makany ary zany ny tena zavatra tena tokony atahorana ho Jesosy zany ny zavatra tokony atahorana ka mahatonga anareo tokony hoe Andriamanitra ihany no atahorana Andriamanitra ihany atahorana satria zava-doza izany verany amin'ny elo zany atsiarovana ny tantarany Davida any amin'ny Salamo 430 nanao mody adaly izy teo anatrehany Abimeleka izay mpanjakan'ny Filistina rehefa nitsoka izy nitsoka ny mpanjaka Saoly izy any Mpitsoany izy de tonga any amin'ny Filistina zany hoe Davida ane namono ny Goliata sy nampitsoka an'ireo de nanao mody adaly izy rehefa tonga ta natahotra mafy ny aina izy fa rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra izy de ambaranao manao hoe misaotra ny Jehovah izy fa nanafaka tamin'ny tahotra rehetra izy fa eo ambanimbany eo am'izay izy manao matahorany Jehovah ianareo olony masina ao izy fa tsy hanany zava-mahory zay matahotra azy matahorany Jehovah asorin'Andriamanitra le tahotra rehetra tato anatiko izy fa novoleny sy nosoloany tahotra anazy zay tahotra an'Andriamanitra izay no napresian'ny Davida ny olona ny anjelin'ny Jehovah izy mitoby manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy tena misy karazany roa zany ty tahotra ty ny anankiray le tahotra olombelona zay tsy ilaina mihitsy raha ny fanazavan'i Jesosy eto fa ny anankiray le tahotra an'Andriamanitra ary zay no izy zay ny tokony ananana zay ny tokony atahorana Andriamanitra inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany Andriamanitra ry havana izy rery ihany ny tokony atahorantsika izy ane ny tompon'ny fahefana rehetra izy ny tompon'ny fahefana rehetra tsy izay omeny olona tsiny amin'izao fotoana izao manko matahotra ny omeny olona tsiny ny olona indray fa ahoana kosa eo anatrehan'Andriamanitra sao de ananako tsiny eo anatrehan'Andriamanitra sao de ananako tsiny eo anatrehan'Andriamanitra raha izay ny zava-dehibe aminao raha ny tsiny ny olombelona ny zava-dehibe aminao dia mazava ho azy fa na misy zavatra raha zany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de ampandeferinao ny sitrapon'Andriamanitra fa tena lay tahotra an'Andriamanitra ry havana ny zava-dehibe ahoana no mety ho fijerin'Andriamanitra amin'ity zavatra ity manahirana tsy mety na ho tezitra amiko daholo azy ianareo rehetrarehetra tsy mety amiko tsy mety ny conscienceako satria sao de ananako tsiny ao anatrehan'Andriamanitra zany ny olona tadiavin'Andriamanitra zany hanompo azy ary zany hoe fahendren'ny malagasy any hoe azany loha samangina no jerena fa Andriamanitra o tampoloha tsy hoe tsisy olona eto ianao rery ao amin'ny efitranonao manginginao ianao rery ao amin'ny biraoanao ao mba mieritreritra venao mahitanao lay Andriamanitra izay omniprésent manerana ny toerana rehetrarehetra mahitanao izy mahita ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao izy ka tsy hoe satria midiny biraoako de afaka manao zay tiako atao azy satria tsisy mahita tout est permis sans être vu non tsy izany ny filozofia hitondran'ny kristianina ny fiainany fa ny azy teny hoe aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra o tampoloha Andriamanitra de mahita Andriamanitra ry havana eritrereto tsara reny anatiny hoe toeram-piasana reny rehefa samy eo daholo aloha zany mipiasa mety misy ambonimbony ao fa samy mpiasa de tsy de mifampatahotra de samy manao zay ataony ao fa rehefa tonga ny mpampiasa mikoropaka daholo satria ino manam-pahefana androka analanao am'le asa iny de samy mikoropaka daholo rehefa tonga iny de tahaka zany sika mba atraiza reny tahotra antsika an'Andriamanitra atraiza ny tahoantsika an'Andriamanitra atraiza amin'izao fotoana izao moa ry havana tena ohatrany hoe zavatra gratuit no mandainga no miteny ratsy no mamitaka no mangalangalatra ohatra ny zavatra ohatrany hoe zavatra efa normal
efa ao anatin'ny fiainana mihitsy zany araka ny iveran'ny sasany azy de izao tontolo izao mety manana an'izany fomba fisaina zany ary mety anao an'izany amin'ny fahatsorana kely mihitsy izy fa isika kristianina mila mandeha amin'ny fahatahorana an'andriamanitra isika ny zavatra mety ho tsotra kely amin'izao tontolo izao tena mavesatra be amintsika ry havana ny manao azy satria hitan'andriamanitra tsy mety tena tsy mety eo anatrehan'andriamanitra raha hiteny zavatra oatra raha andao mamitaka ane zany tsy mety eo anatrehan'andriamanitra izay conscience atsika hoe mahita atsika foan'andriamanitra zay izay le fahatorana an'andriamanitra ary zany ane fiandoham-pahendreny raha izany ane ry havana ny misy tena miova ane ny tontolo maro miova ny tontolo maro fa ndraindray mampalahelo tsy matahotra an'andriamanitra na ny kristianina araka manodikodina ihany ny volam-bahoaka de tsy mety ahoana ny ambaran'ny tenin'andriamanitra ho an'ny tanora mifaliry zatovo ozy izy de ny mbola tanora ianao aoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao mandehanao izy amin'izay sitrako ny fonao zay jerevany masonao fa tahadidio fa oentin'andriamanitra ho tsara eny ianao zany hoe tena misy ny fitsaran'andriamanitra matahoran' zany sika ary eto ry havana jesosy de mitarika atsika mihitsy andinika ny farany zavatra rehetrarehetra ozy izy misy farana ny zavatra rehetrarehetra ary andriamanitra ny mamarana an'io andriamanitra ny tompony teny farany ka afaka mitemany hoe atreto ny farany efa mihoatra ny fefy loatra ka satria hoe tsy valiana vetivety ve ny raha tsy ataon'ny olona de zany mahatonga ny olona mikiribibo mifaratsiana ihany isika kristianina andao tena velomina ty anatintsika mihitsy ny fahatahorana an'andriamanitra vao mifo ianao de efa ivero zany hoe mahita anahy andriamanitra mijery ahy andriamanitra de mahita anahy izy de mandeha amin'ny fahatahorana an'andriamanitra fa zany ny zavatra dehibe zany ary hafa mihitsy zany hoe miara-miasa amin'ny olona matahotra an'andriamanitra zany miara-miaina amin'ny olona matahotra an'andriamanitra zany tena zany ny ravana no zava-dehibe indrindra ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao move tena mandeha amin'izany fahatahorana an'andriamanitra zany sika mitaonanao ary havana amin'ty andao tena volentsika zany hoe mandeha amin'ny fahatahorana an'andriamanitra eo amin'ny fiainana fa afaka araka ny fanambarako teo ny anjelin'ny Jehovah de mitopy manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy na de ny liona tanora so izy tsy ampianina fahonoana fa izay matahotra ny Jehovah tena tsy orin-javatsoa akory izy tena andriamanitra no miany zavatra rehetra ary zany mihitsy ny famaritana fahatelo rehefa aveo ho an'izay olona tena matahotra azy ary io tsy vitantsika amin'ny herin'ny tena atsika io ry havana no hoe andeha amin'ny fahatahorana an'andriamanitra fa zany nanomezany antsika ny fanahiny miankina amin'ilay fanahy masina izay nomenanao de ho vitanao ny andeha amin'ny fahatahorana an'andriamanitra ary ny farany ny famaritana farany de izao hoe aza matahotra fa na de ny volondohanareo aza de voisan'andriamanitra ho Jesosy tamin'ny mpianany aza matahotra fa na de ny volondohanareo aza de voisan'andriamanitra ho Jesosy tamin'ny mpianany hitatsika zany amin'ny andin'ny fahasivy-amby-roapolo ka hatramin'ny faha-raika amby telopolo etsika rafana de mahita fa zava-misy mantsy ho Jesosy de mety hoe asa ho voaroka ianareo na ho voailika ianareo na tapahan'ny olona ny karamanareo na misy zavatra sanga samy hafa zany izay mety hampatahotra aza matahotra ny amin'izany ozy izy aza matahotra ny amin'ny zay fiahinany fiainanareo fa jerevo reny vorona kely reny ohatrinona vidin'ny anak 5 am'ireny ohatrinony zavatra tsisy dikany ane zavatra tsisy dikany sy ny vidin'ny anak 5 am'ireny ka mainka afanareo aza matahotra zao na de ny volondohanareo ara isain'andriamanitra voaisany io hoe milatsaka indray ny anankiray zao sisa anisan'ny volondohanareo ny dikan'izany hatram'ilay zavatra madinika indrindra amin'ny fiainanareo ahin'andriamanitra mampiasa sainan'andriamanitra ny dikan'izany hatramin'ny zavatra madinika indrindra fa aza miaya aza matahotra ho Jesosy aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo olombelona no ariany hitovy endrika aminy mihoatra noho ny tsintsina maro be eo anatrehan'andriamanitra ka ny anankiray am'ireny ara tsisy adino ka mainka fa ianao zay mihoatra lavitra noho ny tsintsina ho Jesosy tamin'ny mpianany aza matahotra mihitsy mianareo andriamanitra miantoka anareo andriamanitra izy no miany fiainanareo inona ny lesona azika tsoahana avy amin'izany ry havana fahampaherezany zany ry havana tena fahampaherezana mampianatra ane zany tena misy tokoa manko ny fiatraikany amin'ny fiainana vokatry ny fijoroana sy ny filazana ny marina saingy sarobidy amin'andriamanitra ianao izy ny miantoka ny fiainanao aza matahotra malala olona ry havana zay
sahira-tsaina mihitsy satria ny mpampiasa azy olona mpampiasa azy ary miantoka ny fiainany zareo isaky ny mitondra vehivavy izy de ao amitry zareo no entin'le vehivavy fa tsy sa mandeha makany amin'ireny hotely sy anydreny izy fa sao de misy mahalala fa ao an-tranon'le mpiasany le mpiasa nefa olona mpanompon'Andriamanitra de ahoana ary ty zavatra ty fantatray fa olona manambady hoentiny ato ny sipany tsy mety nefa raha ijoro am'izany de ahoana ho voaroka amin'ny asa angamba de ho alany amin'ny asa mihitsy sahira-tsaina aza matahotra ny ahoana zany raha pitso raha ijoro eto mijoro fa Andriamanitra miany fiainanao aleo tena hoe mitondra fahoriana noho ny fanaovana ny marina ho Jesosy Kristy mijoro fa aza matahotra ambarao zay tokony ambara aza be kajikajy zany manko reny ny olana zao am'izao fotoana zao matahotra ny olona hoe raha iteneny tia zao misy fifidianana am'izao daty ka sao de tsy ho tafiditra indray na sao de tsy ho lany na sao de tsy mety le réputation anao sy le imagenao sy le fijerevan'ny olona anao no mahasaro-piaro anao fa tsy niahatanteraka ny planin'Andriamanitra de matahotra sao de tsy ho voafidy tsony sao de tsisy piti tsony sao de marobe indray no fahavaloko sy ny anohatra raha manao an'izao zavatra de tahotahotra sy kajikajy ohatr'izany mahatonga ny olona maro angina na de ao anatrehan'ny tsirariny azy matahotra sao de izao matahotra ny hoavinao ain'Andriamanitra atao foana ry havana izy anie ny tompon'ny fahefana rehetra ain'Andriamanitra atao ny manandratra anao amin'ny fotoan'androny raha ilainy zany fa mijoro jereo anie i Josefy rehefa mijoro izy tonga prime ministre ny any ene izy tonga marina fa nandalo fonjy izy aloha fa tonga prime ministre izy rehefa zay ny sitrapon'Andriamanitra ho azy tena misy any ravana ny olona tena mitondra fangiry firina noho ny fanarahana ny tompo misy roahan'ny fianakaviana ary misy tena ilikiliky ny havany nareo tsy manao ny fomba anay tondrona molotra atao an'ty rehetrarehetra ty aza matahotra ny am'izay mety toyany fiainanao ianao Andriamanitra ny miahy ary tsy hitondranao any fampitehana zany izy ary miahanao izy tsy manadino anao izy fa na de ny volondohanao aza de voisany avokoa ny tompo mahalala eo imasony ianao ary be vonahitra tiany ka rehefa tena manao ny sitrapony ve de ho ariny tsia mijoro ry havana mijoro fa mampanantena fiarovanao anao Jesosy izy no iantoka ny hoavinao raha mijoro ianao am'izay fahamarinana malala olona ry havana malala olona zay mijoro izy tany amin'ny toeram-piasana nisy azy ary tena misy alatra be matsiravinao tsy mety amin'le izy satria manjary mahavoaroro azy nijoro izy tao anatin'izany fa tena mafy izy ny zavatra mahazo anato amin'ny toeram-piasana tena tsy tian'ny olona ato aho izy sahirana ary ny afara tamin'ny fialany tao amin'le toeram-piasana mihitsy mola izy fa ny fampahirezako azy fotsiny hoe aza manao fa hitan'Andriamanitra ny fijoroanao ary izy no miany fiainanao miantoka anao amin'ny lafiny rehetra izy ary zany mihitsy sika aza matahotra indraindray manko sarotra reny mitory ny fahamarinana amin'ireny olona mpiantokantokanao reny na reny olona mpidokadokanao na reny olona misy olona manko re ananatsitrahina maso de matahotra tsika so de ho tapaka sotro fihinanana ao zo ny fomba fitenin'ny malagasy tsia aza matahotra n'izany ianao fa mety tapaka zay tapaka fa Andriamanitra koa mahay manangana sotro be any ambadika any ho anao azy hamahanana ianao sy hamatsiny ianao rehefa tena mijoro amin'ny fahamarinana ianao ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao zany de izao hoe manam-palahina ny hoavinao ve ianao aza mitaona anao ary havana aza manahy fa Jehovah ny miantoka an'izany raha mandeha amin'ny fatahorana azy sy amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana ianao ary angatahantsika mihitsy ny fanahy masina veriko ihany zany fa tsy maintsy miankina amin'ny fanahy masiny sika vo afaka hanana hery hijoroana ary rafitinina izay rehetra anambara teo zany ditantsika teo hoe voalohany aza matahotra olona fa ambarao amin'ny mazava zay lazaiko aminareo amin'ny maizina ho Jesosy tamin'ny mpianany miantefa aminao koa zany amin'ity anio ty aza matahotra an'izanizy zany ny kristianina tsy matahotahotra miditra birao zany tsy matahotra olona zany fa zay tokony tenenina de teneno ampahendrena teneno amin'ny fanahy de mety izy vokany be deaibe eo fa zay aza matahotra ho Jesosy ny faharoa de izao aleo matahotra an'Andriamanitra zay mahay manarany fanahany amin'ny elo Jesosy tamin'ny mpianany io fatorana an'Andriamanitra io ravana tena tokony volentsika ty anatintsika io zany no mampiavaka ny kristianina amin'ny olona tsy kristianina
mandeha amin'ny fahataorinan'andriamanitra izy tsy ny fitondrana baiboly tsy ny fandehanana makany am-piangonana fa ny fiainana mandeha amin'ny fahataorinan'andriamanitra eny hatramin'ny ianao mangingina indrindra ao azy dia izay le tena maha-kristianina ho authentika anao ary ny farany aza matahotra fa na dia ny volondohanareo aza dia voisan'andriamanitra ho jesosy tamin'ny mpianany mety izy tokoa ry havana ny fiatraikany mety isy ny vokany fa andriamanitra ny miany mpanompony ny amin'izay mety ilainy fiahiana sy ny famatsiana azy ary hatramin'ny detay kely indrindra eny fa na dia ny volondohany aza mahasarotiny an'andriamanitra raha voakitikitika mahereza ho tanterahany tompo aminao anie izany rehetra izany fa minoa ho an'andriamanitra ny voninahitra amen